Ataoko ahoana ianao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Genesis 3:7-8. Nijoro mafy Josefa rehefa nosedrain'ny fakapanahy. Tsy niady hevitra tamin'ny ota izy fa nilaza mazava hoe ataoko ahoana no hanao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Izany no tokony ho fanapahan-kevitry ny kristianina tsiraray avy ankehitriny, tokony ho fanapahan-kevitsika tsiraray avy manoloana ny fakapanahy. Maro ne no lavo amin'ny fakapanahy satria tsy manana foto-kevitra mafiorina izy. Mora manaiky ny fanireny hafa izy ireo ary tsy say miteny hoe tsia amin'ny ratsy. Koa ilaina zany amin'ny fanaranan'Andriamanitra ity no miteny hoe tsia eo amin'ny fiainana. Rehefa tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia aleo miteny hoe tsia. Isan'andro dia miezaka mantsy Satana hitaona ny olona amin'ny fahotana. Raha tsy voaafina amin'ny tenin'Andriamanitra isika sy tsy mifikitra amin'ny famarinana ny fontsika dia mora resy ny fakapanahy isika tsiraray avy. Tahaka ny Jesosy Kristy nalainy Satana fanahy teny an-tendrombohitra, ny tenin'Andriamanitra tao anatiny no namaliny azy ihany koa tamin'izay fotoana izay. Tahaka ny Josefa ihany koa izay hitantsika teo, ny tenin'Andriamanitra no namaliny azy. Ny fiarovana marina mantsy dia tsy avy amin'ny herintsika izy io, fa avy amin'ny fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy, fifandraisana eto dia eto amin'ny Jesosy Kristy. Satria rehefa mamaka lalina ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra ary miantehitra aminy amin'ny finoana isika dia omeny hery hijoro sy handà ny ratsy. Tahaka ny Josefa izay afaka misafidy ny ankatoa an'Andriamanitra. Isika na dia eo aza ny fanerena sy ny fankapanahy. Raha fihezitsika izay voalaza izay sy ny tari-dalana amin'ity anio ity dia izao hoe ny fandresena ny ota dia manomboka amin'ny fanapahan-kevitra entitra anaraka an'Andriamanitra. Izay manana foto-kevitra miorina amin'ny teniny mantsy sy mifikitra amin'ny Kristy dia hahazo hery hiteny hoe tsia amin'ny fahotana ary eny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miantso anao ny Tompo amin'ity anio ity, aza manaiky ho tarehin'ny fakapanahy na ny faneren'ny olona fa mifikira amin'ny Jesosy Kristy isan'andro isan'andro. Ary aoka hijoro vavolombelon'i Jesosy mandritry ny androm-piainantsika tsiraray. Ombanao ny Tompo hiaraka hivavaka isika. Ray io, saotra noho ny teninao. Tsapanay tokoa fa tia anay ianao, miaraka aminay ianao, manampy anay ianao. Ary meteza ankehitriny hamindra fo amelanelokay tsiraray avy. Ampianary mandrakariva izahay hanao tsia ny amin'izay fakapanahy mety hampalavo anay. Ary ampianary mandrakariva izahay mba hanao eny hanaraka ny famarinanao, hanaraka ny teninao, ary azoto isan'andro hianatra ny teninao, ka izany teninao izany no iainanay, izany teninao izany no ifikiranay, ka omenao anay ihany koa ny fanamasinao, hitari-dalana anay mandritry ny androm-piainanay. Mitahiny tsiraray avy ankehitriny raha misy ny manana olana, Jesosy eo meteza ianao ho vahaolana. Dia tantany tontolo andro izay diavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.